eo amin'izay toekarena izay atrany misy ny fipetra raisiny avy eo anivon'ny ministera ao amin'ny fiadinan'ny repoblika miandraikitra ny arena kibonitany sy ny solitany mba hiadina amin'ny fanondranana volamena antsokosoko. Raha ny atotanisa izay navoakan'ny kabinet EY ny zoma lasa teo dia mitetina any amin'ny 12 tapitrisa dolara any ny volamena avy eto Madagasikara naondrana tany amin'ny Emirats Arabes Unis ny taona 2014 ary 9.3 tapitrisa dolara ny taona 13.2. Ny volana jona 2014 anefa no tsy azo atao intsony ny manondrana volamena. Ireo 12 tapitrisa dolara ny taona 2014 ireo dia any amin'ny volamena 900 kilao any izay heverina fa tokony nampidi-bola 7 sy 700 tapitrisa ariary tambedibidy ho an'ny fanjakana malagasy. Isy ny rafitra izay apetraka mba arafonana ny fanondranana tsy ara-dalàna raha ny voalazan'ny ministra ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika miandraikitra ny arena kibonitany sy ny solitany. Voalohany mikasika le hoe le fanondranana tsy ara-dalàna ny volamena misy eto amintsika. Efa elaela ihany izay no efa mipetraka ilay izy. Ny ministera dia efa nanomboka naka amin'ny fepetra afana mameno fanondranana tsokosoko amin'ny fametrahana rafitra izay eo andalam-pahavitany izy amin'izao fotoana izao rafitra mba ahafahantsika hoe mampirisika ireo olona tena ara-dalàna hitsanjaka volamena eto Madagasikara ametraka rafitra mazava dia hatrany amin'ny fanamboarana azy ho atao laingo sy ametrahana ny hoe label Madagasikara zay vao afaka avoaka le izy mba ho fehezina le sehatra misy ny volamena. Nambaran'ny ministra fa efa misy ny dingana eo amin'ny famolavolana ny lalàna vaovao mifeny solitany na ny code pétrolier sy ny lalàna mifeny arena kibonitany na ny code minier. Araka efa ny fanambarana natao hatramizay dia efa misy ny calendrier natao hanomanana izy ireo ka ny code minier sy ny code pétrolier zao dia efa voazara tamin'ireo lehibe ihany zany vinavina dia efa zaraina tamin'ny ireo mpitsanjaka société civile sy zay rehetra voakasika akaiky na lavitra amin'ny zavatra io. Raha raisiko manokana eo amin'ny code minier dia isy ato atsikasa atao miaraka amin'ny opérateur minier. Io zany anisan'ny fanomanana koa fa ny tanjona moa zany dia any amin'ny session parlementaire amin'ny moako zao no ampidirana azy eny. Rehefa tafapetraka moa ireo code ireo dia irosona ny fanaovana tolobaritra iraisam-pirenena. Amin'ny resaka pétrole bloc ny tena bloc disponible zao dia amin'ny ranomasina dia mbola betsaka. Any an-dranomasina dia mbola misy asany amin'ny 200 mahery any bloc. Io bloc io mazany azontsika lazaina fotsiny dia hoe nizarazarainy izy io zarazarainy eo amin'ny 3000 km² bloc ray. 2000 à 3000 km² bloc ray dia maro zany mbola maro dia amin'ny aty amin'ny ranomasina izy. Eo amin'ny faritra aty an-tanety indray dia le bloc zay efa naverin'ilay compagnie zay tsy niasa no mbola misy ao misy eo amin'ny 4 eo zareo zany no malalaka amin'izao. Fa io tsy azo mena fotsiny amin'izao amin'olona izy fa tsy maintsy misy foana appel d'offre amin'izy. Mikasika ny Madagasikara olona kosa indray dia andrasana ny fankatoavana ny plan de développement izay ahafahana ity orinasa ity miroso amin'ny dingana manaraka.